Salama daholo io niarahantsika nahita fa nisy ilay polémika lehibe izay niparitaka tao tam'zay Facebook tao tamin'iny faraparan'ny herinandro iny ny mahakasika ny mpanakanto Andriambavilanitra Black Nadia izay tena nanaitra ny maro mo raha vantany vao nahita an'izay vidéo en direct izay nataony zay raha toa ka nilaza ny alahelony izy amin'ny zavatra izay manjo azy amin'izao fotoana izao izay lasa olana roa sosina be izao no mahazo azy etsy andany ny fahalasana ny tompoko vavy Flash B ary etsy ankilany kosa ny fisaraham-panambadinany izay tena maharary azy izany rehetra izany ka izay nahatonga azy ny gogogogo ny tomany tao anatin'ny pejiny tao amin'ny Facebook tao tamin'iny faraparan'ny herinandro iny. Manoloana izay moa dia maro ireo mpankafy sy ny namany samy mpanakanto izay nankahery azy tamin'izay olana izay mianjady aminy amin'izao ankehitriny izao ka isan'izany i Roseliana izay nitondra teny fankaherezana ho an'ny Black Nadia manoloana an'izay olana izay. Ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Raha miresaka isika ny tontolon'ny mozika dia zavatra tsy mora izy io fa ny mitsara azy no tena mora amintsika mpankafy sy ny tsy milomano ao anatin'izay fanaovana mozika izay. Ny fanaovana mozika dia sarotra ny lalana izay tsy maintsy hilalovana ao anatin'izay ka izay vao tonga amin'ny sehatry ny ilaza izay. Tsy vitany sarotra izay ny lalana lalovana dia mbola maro ihany koa ny vola lany ao anatin'izay famokarana ny hira izay ho antsika mpankafy ireny. Ary tsy izay hira rehetra avoaka na dia efa nandanina vola be aza dia tsy maintsy halaza ary tsy maintsy ho tiany mpankafy. Fa misy amin'ireny hira ireny aza na dia efa andanina vola tsy toko tsy firohana dia mbola tsy tafita any amin'ny mpankafy ihany ny tiany hira iny ahatongavana ka lasa tsy dia be mpahaino izay hira izay na dia tsara aza. Ary amin'izao fotoana izao dia tena efa sarotra ny mitrandraka an'izay hira hoe tena mifono hanatra izay fa satria ny tanora amin'izao ankehitriny izao tsy ilay hira mifono hanatra ny tian'izy ireo fa ilay hira mampihetsika sy mampandihy fitombenana fotsiny ao anatin'ny ambiance izay dia fa ampy ireo tanora izay. Eo ihany koa ny tena hira be mpankafy amin'izao ankehitriny izao dia ilay hira na pirafy vavy na ihany koa pirafy lahy dia ino ny tena be mpankafy sy be mpihaino fa tsy ilay hira manentana ny tanora andeha hianatra na ihany koa hiditra an-dakilasy ary ihany koa manentana ny olona rehetra hifankaty dia tsy dia be mpahaino loatra izay rehetra izay. Ka tao anatiny izay fahatsapany ireo artista sy ny manajeran'izy ireo fa hira mifono ady na ihany koa adiny pirafy vavy izay no tena be mpankafy ka izay no nahatonga an'i Black Nadia sy tompoko vavy Flash B izay niezaka nampanaovana buzz tahaka anireny pirafy vavy miady ireny. Nefa ao ambadika an'izay dia tsy misy ady akory fa ny mpankafy tsy nahafantatra avy hatrany dia nanome tsiny an'i Black Nadia ary nataony mpankafy tsakitsaky mihitsy Black Nadia tao amin'ny Facebook tao raha vantany vao nahita andra tompoko vavy Flash B nodimandry tamin'iny faraparan'ny herinandro iny. Tsapa sy hita nefany fa tena tao anatin'ny alahelo sy ranomaso i Black Nadia raha vantany vao nahita an'izay fahalasana ny tompoko vavy izay satria tahaka ny raha vavy no nandraisany an'iny tompoko vavy iny hatramin'izay fa tsy hoe pirafy vavy araky ny itsarany mpankafy azy akory. Mbola tao anatin'izay alahelo izay Black Nadia dia niampy indray ny olana izay nianjady teo aminy satria fantatra fa nisaram-panambadiana indray izy izany hoe nisaraka tamin'ny ilay lehilahy izay tena tiany ary naderaderany tao amin'ny Facebook mihitsy mo ny fitiavany an'izany lehilahy izay vadiny tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay. Ka ranomaso sy alahelo no nisotroany Black Nadia
tao anatin'ny ilay video en direct izay nataony tao anatin'ny pejiny tao raha naneho an'izay alahelon'izay ny tenany noho izay fahitana any Black Nadia tao anaty ranomaso sy alahelo izay dia nandefa teny fankahirezana ho azy ny artista izay mila ravinahitra any ampitan-dranomasina any zanaky ny Jojo mo ity artista ity tsy iza moa izany fa Roseliana izay andriambavilanitra malagasy eo amin'ny sehatry ny zavakanto izay ihany koa hafatra mandeha amin'ny Black Nadia ho izy tao amin'ny pejiny tao ataoko publika izy ity satria nataony publika moa ny marary azy ary sady hafatra ho an'ny artista vehivavy izay zandry afara ihany koa ny tontolon'ny mozika dia ny tontolo feno raha tsara fa tena feno raha ratsy ihany koa atsika artista viavy mila mafy saina sy mafy fo fa mafy ny raha mahazo avec gauche et à droite devant et derrière ary ny tiako ambara dia izao ny lehilahy agnatin'io tontolo io dia maro ny malahelo viavy ny amin'ny alahelon-kanina izany hoe lehilahy mikotika tsy mahazo ny tiany ho ambara vitany sasany ny higafy anao na hanapotehany anao aza ny olona ho atao vady koa tsy ao anatin'izay tontolon'ny mozika nefa vitsy ny mahazere manambady artista indrindraindrindra viavy izay satria mbola matiobe ny lehilahy gasy aveo koa deja ny fianakavindra lehilahy matetika fototra ny problema amintsika malagasy ka izao mahery zaby fa vehivavy tsy maintsy mahery fa atsika no modeliny zanatsika ary mba mandiniha lavitra atsika ity fa tsy magnano sarijamba sy sary marenina koa misy araiky amintsika voany tsirarina amin'olona izay azehoan'ny sasany ranondranony tsy mba mahay miray hina ary misy miome aby magnano hoe fanako azy tsy hay ny miambigny anao amaray amin'ny olo igny anao Black Nadia efa danger donc reste danger zao efa niaigny raha pira noho ianao io ary ny tsy ho azonao an-tsaigny mihitsy fa mbola zaho ihany ity ny vehivavy mahery ho izy ka mahereza hatrany ny amararantsika azy dia ny mahakasika ny fanazavana izay niteraka polemika tato anatin'ny tamatserasera ny amin'ny fandevenana andratomboko vavy Flashby nitondra fanazavana mahakasika an'izay anisy gasilahy izay mpikarakara lanonana any amin'ny faritra ny Sofia iny hevitra nininana ely izay azo antoka fa tsy avy amin'ny fianakaviana izay tsy fantatra ny tanjony ilay olona nampihely fa tsy marina ny filazana fa tsy nisy artista nanotrona ny fanaovam-beloma farany ny nofo mangatsika ny tomboko vavy Flashby nanamafy ny fanazavana momba izany anisy gasilahy izay nisolitena ny mpanakanto maro tany an-toerana nisy artista tonga nanotrona fa mety ireo izay tsy nilainy ilay olona nanao an'iny publication iny ihany angambany ary tsy tonga nandefa solitena sady nitondra teny velantsiny any amin'ny faritry Menabe i Dadilovy Tianjama any Anosy-Be Dainrotsaka mivory any Antananarivo amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy viavy sila any La Réunion sarotra ny asa maha artista sarotra ny hanafoana ny fanarahana amin'ny mpikarakara hetsika marina fa artista ny ray nitiraka any tomboko vavy Flashby ka tsy afaka ny hiraviravy tanana manoloana ny zavatra manjo azy ireo fianakaviam-ben'ny artista malagasy fa indrindra ato amin'ny faritra Sofia ka tsy maintsy nandray andraikitra tandrify azy ny tsirairay ho hiatrany ny fanazavany midika izany fa nisy ihany ny artista izay tonga nanotrona any faty ny tomboko vavy Flashby tany an-toerana fa kosa mety tsy ireo artista izay kalaza izay fantatry ny be sy ny maro ka noheverin'izy ireo fa tsy artista ireo tonga tany an-toerana tany fa ny artista dia misy ihany ny firaisankina ao anatin'izay solidarité des artistes izay araky ny fanazavany anisy gasilahy hatrany izay sy zay moa no masaka azona rosy tao anaty video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any am'sisy tongatogata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa